Ivadika petsim-baovao hafa isika manodidina ny tontolon'ny fampianarana ambony tonga nitsidika ny universitén'ny Fianarantsoa. Ny farany herinandro lasa teo ny délégation avy amin'ny gouvernemanta niaraka tamin'ny ministry ny fampianarana ambony no sady filohan'ny universitén'ny Fianarantsoa ihany koa. Ny akonyary. Tsy azo iodivirana ny fidiran'ny université amin'ny rafitra LMP. Efa miomana amin'ny fiatrana izany ny universitén'ny Fianarantsoa. Ny rafitra LMP izay mitaky fotodrafitr'asa ary efa maromaro ny ezaka nitanterahana tao amin'ity université ity. Ao anatin'izany ny fananganana efitra ny fianarana vaovao ary fanavaozana ny toeram-pianarana. Mahatratra 9 ny mpianatra amin'ny universitén'ny Fianarantsoa izay mitsinjara amin'ny isam-pampianarana 9. Efa tafapetraka amin'ny universitén'ny Fianarantsoa amin'izao fotoan'izao ny école doctorale. Etrena ny LMD dia zao ezaka efa atao zao satria ny LMD tsy maintsy na tiatsika na tsy tiatsika dia tsy maintsy miroso amin'ilay fanatontoloana izay mila salle de classe, mila fitaovana maro dia efa hitanareo angamba rehefa vady riva misy hoe fibre optique hoe any efa tafiditra eto zany rehefa ity campus ity zany zao dia efa misy wifi fa ny sasany no mbola tsy misy fa efa izany hoe ho couvert ny amphi daholo zany le campus mba ahafahan'ny mpianatra hoe afaka satria ny LMD moa zany no tena ilaina dia le hoe le travail personnel amin'le documentation sy ny sisa indrindra koa fa le hoe cours en ligne satria ny enseignement supérieur recherche scientifique koa zao dia eo ampametrahana le hoe université numérique zay ho appui amin'ny université ireo amin'izay hoe fanampiana ny mpianatra ho amin'ny hiatrika ny LMD zay ny infrastructure mbola eo koa zany le fitaovana zavatra mbola mila ezaka be dia be zay fa tsy hoe vita zao dia zao fa efa manomboka zany izahay amin'izao fotoana izao. Ny école doctorale zany koa mbola mila fanampiana zany ka zay moa zao efa nahazo ao ministère ao fitaovana informatique. Anisan'ny ezaka ataon'ny ministère ny fampianarana ambony ihany koa ny anafanana ny fitokonana ny mpianatra tsy ho an'ny université Fianarantsoa ihany fa manerana ny nosy. Ny fanamby dia ny ametraka ho fanohitra ny fampandrosoana